inty nizokiny zanaka rehetra miteny amin'ny fiangonana indrindra ho anyneny amin'izao alahady farany volana hoe nananganatsika aloha hevitra lehibe hoe mamonjy atsika amin'ny fitiavan-tena ny tompo. Ary nitenin'ny apôstôly Paoly ato amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina eo amin'ny andininy fahatelo io novakitsika io zany anomaranantsika ny lesona tamin'ity volana izany hoe raha misy olona manao fampianarana hafa no zany ka tsy manaiky ny teny tsy misy fireny dia ny any Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra dia mitantara zavatra ny apôstôly Paoly ho an'ireny olona tsy manaiky ny teny tsy misy filema ireny. Soritana mazava zany avy amin'izany tenin'ny apôstôly Paoly zany aloha fa ny atao hoe teny tsy misy filema dia io amin'ny andininy fahatelo ny tenin'ny Jesosy tompo. Ny teny tsy misy filema dia ny teny miainga avy amin'ny tenin'ny Jesosy tompo. Ary zany masarobidy ny fananatsika ireo fampianaran'i Jesosy voatahiry anatin'ireo filazantsara io mpilatanatsika mba ahafahantsika mahafantatra ny tenin'ny Jesosy. Miaraka amin'izany tondrinao teny tsy misy filema ihany koa ny fampianarana mahatonga ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Ary zany dia mianaka any amin'ireo fampianarana ataon'ny apôstôly ahafahantsika manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia efa natombontsika hatrany amin'ny ankatoka teo ny tenin'ny Jesosy tompo mahakasika ty andro ity, zany hoe fanomezan-toerana, fanajana, fitiavana anizy aneny. Anisan'ny teny tsy misy kilema zany io, teny madio, teny nampitain'i Jesosy mba hieverana ny zay fotsiny reny tsy hisalasala ianao fa zany mihitsy no fampianarana fototra ta i Jesosy ny teniny io tady tsara fa teo ambony ny azo fijaliana Jesosy ny teny an'izany. Nodika zany ny azo fijaliana ny anambaran'izany fototsy ny fivavahantsika kristianina teo amin'izany fanorenana ny fototsy ny fivavahantsika kristianina zany Jesosy no nanometerana ny teny tsy misy kilemo zany. Dia hinoy ny tenin'ny olona tamin'ny fotoanandrony Nehemia fieverana ny ankonana manko zany atao hoe mieritreritra ny neny zany. Io teny malagasy hoe ankonana io miainga ary azo eritreretina tahaka ny akohovavy anankiray. Za mbola tsy nahita akoholahy mitondra ny zanany madinika kely vao fohy iny fa ambany elany tsy mbola nahita. Eka hoe isy zany fa ny hitako dia akohovavy mitondra ny zanany madinika aizy ao amin'ny ankohonany eo. Ka rehefa miresaka reny dia miresaka ankohonana, fiainam-piankohonana. Ary io le nitarain'ny olona tamin'ny andron'ny Nehemia.
ny zanakay lasa ny zanakay vavy dia tahaka ny zanany ny any, ny nofonay dia tahaka ny nofony any. Ino moa zany resaky zany? Ina zany hitanena milo zany? Fiainana ao an-trano, lay fijalininy isa tokantrano, vokatry n'inona io? Vatitsika teo. Tsy miaino vaky poava ndao hiverenana kely ny bokineny any. Aorina kely miezy raha o sady io sahirana hitady fanoloana indray. Toko fahadimy. Ary amin'ny andininy fahaenina ery. Dia tezitra indrindra aho raha narery fitarainany sy zany teny zany, ary nihevitra atao poka aho ka dia nananatra mafy ny manakaja sy ny mpanapaka ka nanao taminy hoe samy mampanana zavatra amin'ny rahalahinareo avy ianareo. Izy nanaro mafy manakaja sy ny mpanapaka. Na manahoana ny fikelezatsika aina, na manahoana ny fimatimatesan'ny isaky ankonana, ka sanatria manana tompona ndraiky tsara-piarahamonina tsy miraharaha fiaina-bahoaka isika, dia tsy maintsy ilafika fahoriana isan'andro ny ankonana tsirairay. Araka lazako azy tamin'ny fotoany mba tonga mivalinandro azo heverina hoe tafaverina amin'ny plateau ahafahana miady varotra ho an'ny fiarahamonina isika. Zao tontolo zao amin'ny rehetrany vonandre fa mba tafaverina amin'izany plateau ahafahana miady varotra zany sika, dia namaha fitsorana daholo zao sazy rehetrarehetra zao mba ahafahantsika mihitsy ho anisaky ankonana miainga avy amin'izay hatao ao amin'ny fiarahamonina misy atsika ao, ny manakaja sy ny mpanapaka amin'ity tany ity. Anarina mafy dia nafarako anareo tamin'izay, ianareo zay mba manana sehatra ahafahana miteny amin'ireo tompona ndraikitra amin'ny fiarahamonina misy atsika ankehitriny ireo, mitenena ny ray efa tafity iny satria mino maromaronao vo tamin'ny sabotsy tamin'ny zoma teo niona tamin'ny anakiray tamin'ireny, efa nolazaiko tamin'ny tompona ndraikitra pasterana ny teninao fa hiverenana amin'ny Israely zany. Efa voalazy anjarany zareo no mikarakara zay taratasina rehetrarehetra any ahafahana miverina amin'ny fifandraisantsika amin'ny Israely. Fa izao amin'ilay ho an'ny isam-piankonana, ho an'ny mpanapaka sy ny manakaja rehetra, zany hoe lay fiainantsika atao anatiny amin'izay zao. Mba tiako ery ny fitenin'ilay mpandrarah tamin'ny zoma teo, marako hatramin'ny farany ko iny, nga itsoa aza mandany andro intsoa amin'izay fifanenjera, amin'izay fifankalana, amin'izay fifampitsarana, aza mandany andro intsoa amin'ny fifanameloana, amin'ny fifanakianana, fa mindeha isika iova amin'izay ho ingatsoa ohatry ny mba mpitory fa tsara mihitsy izy nandraisako ny teniny, ary izy moa nitonona mihitsy zay isika hoe mba kristianina atsika. Mba manafatra anareo manakaja rehetra, mba miteny aminareo zay
mba napaka aminy raha misy azo amotsorana zao fiaina-mba moko zao vitsoe fa velotaraina ny olona am'izay mampahory am'izay mampahantra efa tena mavesatra ny fiainany vahoaka pastera fetiny reny anao ina nidirany reny andrandesatrao zany raha hoanefizake makady fotsy a mitady teo a zany mbola anisany ty nandeha hianatoerany trano mitady teo a lay ravavindreny ravavindreny filopirenetsika ato akady fotsy mivavaka fa de tsy fantatra akady fotsy zany ravavindreny raitapoany reny ianareo reny manko rehefa miteny amin'ny zanakareo zay a mora raisina ny teninareo raha lehilahy no teny amin'ny hoe président somba ataokozy mamaly fa raha ny reny no miteny ianareo reny no miteny amin'ireny mpanapaka sy manakajy reny ary maromaro izy hitako tany amin'ny sarytany efa mba lasany amin'ireny sehatry ny manakaja ireny ny zanako a dia mety izy ianareo mpamaha mpamotsotra mpanafaka ty fiarahamonina malagasy efa nampahamisaina nandritry ny fotoana ity zany no afatra ho an'ny reny ampitaina ho anareo reny ampitao any amin'ny zanaka manam-pahefana rehetrany re tompo zany andraikitra masina nieverany tompo azy nametrahana azy teo amin'ny toerany tsaropeto ny tenin'ny Mordekay iza zany Mordekay raha lahandray ny Estera tampon ny Estera ao vavolosika zany fa tsy perestera teo perestera eritreretinareo tsy manana tampon Mordekay zany izy fa Estera ao baiboly miteny an'izao Mordekay tamina sao mihevitra ianao Estera fa ho afamaina am'izao fahorian'ny vahoaka zao satria tonga any am'izany toerana ambony vadiny mpanjaka zany ianao fa izy amo no mahalala fa tsy ho am'izao indrindra no nametran'Andriamanitra anao mitoeranao io ny fanafana ny vahoaka ka zany koa nyteniko amin'ny zanaky ny Efizekema zanaky ny Efizekema akady fotsy izy any mahalala raha mba ho am'izao tokoa nanenden'Andriamanitra anao ho any amin'ny toerany manakaja ho any amin'ny toeran'ireo mpanapaka amin'ity firenentsika ty mba ampiasao zany fahefana nomen'Andriamanitra anao zany anafanao ny vahoaka amitsoranao azy ka dia zany lay teny tsy misy pilena nasainy Jesosy nyteneniko taminareo reny nasainy Jesosy ampitainareo reny any amin'ireo zanaka rehetra mba hafana manitsy ny fiarahamonina iainatsika fa ihany ko teny tsy misy pilena ampianariny apôstôly nampianarin' Jesosy azafady ao amin'ny Luka toko fahadimy folo toeran'ilay zokilahy fa fantatranao sika ao am-piarahamoninao ao atokantrano ao ny prédominance ny zoky tantaran'ilay zokilahy zany manoko amin'ny andiny fa 5 vakitsika io lay zokilahy tsy voatory ho zanaka adala ao hitanao ny adalana tafavera somatsara lay zanaka farolahy dia rehefa tonga io rary ny sitsiny avy nanapotika ny fiainany lamy tany amin'izay nareny tany tafavera somatsara tao amin'ny ankonany tao amin'ny ray aman-dreniny nyray sy ny rainy ary anaovany fety be tsy fety fotsiny fa fety be
nahitana hira sy mozika misy tia ohatry zany na namononatra amin'io voafaky somary didy kely mba ho fakasitrana zay rehetra izay nanaterana voatsoloza voafay aho anaovako fety matoro anao zany tena tian'eo fifaliany zany fa ty rain'ity zazalahy ty ao amin'ny iokatokadimy folo ty dia nanao zany fety zany nakasitrana sokolava i zany mansoa ianao anaka ho izy ny rainy ina navalina sady sivitra ho le sokolava sady sivitra fa izanako izy efa nandany fananao tany vehivavy zany tany no ifalinao anaovanao fety zao zany efa tato aty zay tsy nandika ny tenao nandray makakory azy tsy nomenao na di kely moja fa fafony fa aizy ty matianao ko aizany izy mate anao zay natao le zany lahatany akafa tany ko aizany izy ao aminy ao misy mihitsy ty nerefilazazy tovolahy aza meraka amin'aza le voabolana te irevy hay ty sokolay ty te irevy ko tao an-trano tao ka navonononazy tamin'ray io zanakao io fa saty io menao fa itekeko miaraka tamin'ny akamo tsy fakany akory tsy fantany akory ny valerany ao iray anaka inona tsy ataonao ty zay rehetra ananao ndreka anao avo tsy tatany zany hay fe zay anana ny tiaky rehetra anisa anlahy mato la prédominance de l'aîné mitoerany zoky fa tsy fantany zany fimonononana ny nataony tamin'ny ray te hitotika amin'ny zoky rehetra izy anlahy matoto ngeo mitsanganake tsangananao zany amin'ny organisy lamatoanatra re zay lamato rehetra mitsangana sotan'andriamanitra tonga ty dolo lamato rehetra matiky anaka fa zay ananany tompo zay ananan'andriamanitra dia anareo avao men'andriamanitra anareo ny fanahy tiana ho azy lahy matoa avy tamity toetra ny ty lahy matoa atao misoratra masiny ty zany le hoe aza ianao no malahelo eo aza ianareo anaky no dia imonomonina eo fa anareo avokoa ny zavatra rehetra ny andrasana anareo zay dia mba hizara n'ireo zany reo raha misy any azo zaraina raha misy any azo afoy ho amin'ny zandy dia taoko ianareo zanako isany lahy matao rehetra zarao amin'ny zandrinareo rehetra aza ianareo malahelo ao apo ao fa sitrak'andriamanitra ilegre ho anareo ny volayky to omeny anareo zavatra rehetra dia amboary io fiarahamonina ao atokantrano io amboary io fiavanatsika ao an-tanànao io miankina ihany ko tsy amikaky ihany miankina aminareo lahy mato rehetra ny ampizotra sy ampilamina zany fiarahamonina ao atokantrano amin'ny ankonan'izany mahere zanaka mahafoy zay ianareo fa omen'andriamanitra anareo ny tsara indrindra faka mipetraka ny zanako sotindrindra mahereza dia anotsaina anareo neny tsaronareo a jakoba sy esao teraneny angeza be tao
rehefa tena nijerena Esau makina aloha ny tantara tahaka ny makina ty sokolaty fa ray Esau tokoa no napetraka ao mizoky nomena azy tokoa ny fizokiny sahirana teo a Jakoba zandrany efa azony Jakoba aza ny fizokiny par une façon plutôt somary Jacobien ataoko amin'ny anaran'ny Jakoba somary Jacobien ihany nazahoe ny fizokiny efa lasany Jakoba aza ny fizokiny mbola enikely ny teniny rehefa amaky tsara no ny tantaran'izy moralahy rehefa avy nazo le tsodrana i Jakoba dia tao anelanelan'izy moralahy tao izy ny asy neny ny karakara sakafo dia fantany a fa tena tia nikaky kaky efa tsy mahita tena mboany ny sakafo ary fantako neny io a ko manontany hoe ina loka tena tia ny dada tonga dia fantany tonga dia fantany zany tena ataony neny le izy misy a andraikitra ny geza be zany toerany ao atokantrano ao andrindrana zany fiainam-piankonana am'izany aza miditra makany le hoe fraude ny Jakoba dia hoe fraude hoe zany azona mandamina fiaina-tokantrano tsy any ny resaka mbola azo ianarana zany hoe ina tsara no ambadika io aza miditra am'le hoe nofitainy neny hikaky tamin'le tanana misy volo tsy amiko ny fanazavana fa ny fiasana Andriamanitra nanome folo nanome saina ny neny amboatrany zany fiaraha-miaina tao tokantrano tao zany dia hitanao ny fanekeny Jakoba an'Andriamanitra rehefa tataorina hitanao nananganan'Andriamanitra ny Jakoba koa i Israely ary hitanao ny tantarany zany Israely zany tokatra ty amin'ny fiangonana zao misy atsika zao no nataony neny ka manafatra anareo reny rehetra misy toerana tsy azo nizaniza sahanina fa tsy anareo ao tokantrano ao mba hirindrany zany fiaraha-miaina ao tokantrano ao zany ianareo mantenina kaiky indrindra n'Andriamanitra ry isany mangatahany to inona to ahoana no ataoko inona no ataoko amin'ny dada inona no ataoko amin'ny lahy mato inona no ataoko amin'ny farolahy inona no ataoko mety mpandemanjanako mba mpirindra zao fiaraha-monina misy anay zao fa omena Andriamanitra anareo zany saina zany maty fizany anareo zany teny tsy misy kilema avy amin'ny fampianarany soratra masina omena ho an'ny fiangonana mba hiadina adresena hialana amin'ny volana hoe amin'ny fitiavatena zokorava to ny monomonina fitiavateny zany reo mpanapaka sy reo manam-pahefana tamin'izany mato nanao zany fampahorina ny vaoka zany fitiavateny zany ary raha fitiavatena no atao resaka amarana anaty fianarany tia azany ny atsika atao amin'ny Timoteotoko faheniny ny andininy fahasivy sy ny fahafolo io no amaranako azy raha misy ta ny fahasivy ta anakarena io no miteraka fitiavatena tsy misy aoko zany tanina io anakarena dia latsaka mifantoky ny devoly ny tsy tena ka ambotsy zany misy le teny malagasy tandrifina azy ambotsy izay manodidina azy rehetra mba afahany ho tonga mpanakarena da verina ny andiny fahafito ny olona mitady ho latsaka amin'izany fitiavateny zany la andiny fahafito zay milaza antsika hoe fa tsy nahatondra na inona naketo isika ny vazivazy nataotsika tamin'ny fotoany hoe raha nitoitra vitao kiboneny ianao ndao raha ny tena fianoana zany dia zokilahy milamatoto
ohatrinona nentinao miainga avitany ohatrinona nentinao miainga avitao tiboneny raha nateraka ianao de mifapito tsy moty voaloha toko faheliny tsy nahatondra na inona na inona ary ko tsy hahatondra na inona na inona mialeto ary ino natorany le rasta nanao ny hiran'ina peritreritra ny maro iny hoe tsy io volanao be io no atondranao akany mozole satria mietsika mafy ny olonao manao zay fetsifetsena rehetra anangonana vola ndimy fafolo fa ny fitiavam-bola no fototsy ny ratsy rehetra ary maro io zany mahatonga ny fiaratsika monina io fiarahamoniny zokolasiny zany lasiny farolasiny la eo fiarahamoniny zokolasiny ray aman-dreny sy mipiraita-po fiarahamoniny olona rehetra eto amity tany ty miainga zany amin'ny bokineny a natonga ny mpanapaka sy manam-pahefandreo nanao zany adalamy zany fitiavam-bola fitiava-kalena natonga an'izany fitiava-tena ka anafarana ny fiangonana amin'izao izy mianatra volana me zao hoe mamonjy amin'ny fitiava-tena ny tompo dia niteny tompo tamin'ilay manan-karena anankiray nanontany azy hoy ty mpanan-karena anankiray nanontany an' Jesosy inona ny tsara ataoko mba handovako fiainana mandrakizay mbaly teny tompo farany tamin'ny manan-karena io ao na natao amidio ny fanananao dia zarao amin'ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao any tsy misy kalalao sy arafesana manimba any tsy misy dahalo mangalatra na dahalo ambola tambatra io na dahalo anaty ala ina ny dikany hoe amidio dia tena zany tokoa ve iny ny zalafa ody any an-tranony ohatrany ataony sasany avety zany zao a dia angonina atao ny changement rehetra hoe ino statistique firy ny tranontsika ato anaka misy le atsy avaratrana dia le rianelanalia dia le any ambavoatra anankiray a dia le ri ataikosy tonton iny anankiray efatsy zay dia firy ny tomobily dia anankiray ao anatin'ny garage ao dia ny anankiray lasany ankizy lasany tena lao any dia ny anankiray nafitaranalia na mpamifaina efatsy zay ary firy ny omby firy ny akoho firy ny ganagana firy ny vorotsilosa firy dianao a statistique ohatr'izany hoe atao iny rehetrarehetra iny amidy zany ve ty tompony atao tamin'ity mpanankareny ity dia toe-tsaina miverina amin'ny teny monsieur tsi tao iova toe-tsaina sika mba hahay mahafoy ho an'ny hafa fa zany fankataovana an'Andriamanitra mahafoy ho an'ny hafa fa tsy dia le hoe mivarotra dia tena hoe hofanana mihitsy ny ao am-pelantananao a tsisy nitsono tantanana ko lasa ianao reny zany mikatimily efa aveo tsy zany ny fampianarany tompo fa lay mahafoy lay tsy mihilombelona ny fahorin'ny namana mihevitra mitady lalana mikatsaka zay mahafany namana mahazo zay ilaina raha misy azonao atao raha avy aminao mahafany namanao mahazo zay mba ilaina ataovy zany fa mamonjy amin'ny fitiavan-tena ny tompo samy mba hikazakazaka zany any zao amantatra hoe inona reny no azoko atao mba hahafany tena makote amin'ny fahasahiranana misy azoko atao be dia tariny tompo amin'izany ny tsirairay meny tompo saina ny tsirairay mba hahafana miadana izany fitiavan-tena efa mandrotika manapotika mamelona fiarahamonina izany mba
samy andray le famonjeny tompo hoe na mamonjy amin'ny fitiavan-tena ny tompo ny tsirairay taony fanan'andriamanitra ao amin'ny feo fietreretany ao hihevitra ny hafa avy ao tokantrano fetinyneny androany amintany amin'eny ono amin'ny dina no azo atao mba ahafaly anao andrimisy miresahany zany rehefa any sao miala-miala bala ao tsy antaniny sao milaza hoe diany volamena eo any amina valoko amin'ny zanako izay tamin'ny SMS vomaraina vatriko taminao teo hoe tsaronoby anaka ny teniko fa izay hoe ny ray mora manina ny ray mora adino sady mora maty fantoizako taminy fanoray anaka mora miala valy bakosatako fo atrano dia miala-pa misototoka mandeha mitady nama fa nireny tsy afaka manao zany tsy maintsy miatika izy ary le pasitetina tsy lehilahy izy ny sasany etsy fanampanafara ny tompo anareo zany teny zany mahatonga miteny aminao ray hoe aza ianao miala-miala-pa ao rehefa sarotra ny raha ka ireneny reny no avelanao hiatika ny akalanao amiatsia miaraka aminy ary nantikako psychologiquement ny fahasiana tafahoatra ny ray ao tokantrano tsy te andany rora ananatra intsony tsy te ampiasa fo andefitra intsony ka tonga dia miramarama avy any amin'iny kapoka mandrivorivo teny tsy ezakaina mihitsy lazaina masikitsy azy ifampiresahana zaza ina no ahitsy amin'izany fialana bala io fa tsy zany ny fananaran-janaka tsy zany ny fitiavan-janaka tsy zany ny fanarena-kena tokantrano ampiasao koa ny fonao anomen'andriamanitra fo ianao da matoenao sany teny afaka ny teny ary nahay teny tamin'eny fa izany hoe je t'aime misy fo aminao dia io koa ampiasaina amin'izao efa ohatran'izao ianareo efa efatra ny zaza telo ny zaza dimy ny zaza zao ny zavatra trena zao ny fahasairana ampiasao koa ny fonao mba ho takatsy neny fa namana ianao miatrika ny fiainan'io fa tsy hoe dada mora maty dada mora miala fa miatrika ihany kio zany andraiky zany vonjen'andriamanitra amin'izany fitiavan-tena zany neny ray rehetra ihany kio fa hiala miatrika amin'eny mamonjy amikaratena ny tompo dia vonjeny ny akoho amen